Misaotra ny tompontsika satria manomboka efa mivatsy kelikely zao ny fioboana. Antsoina hoe déconfinement partiel. Dika zavatra be dia be zany na dia mbola miteny tsara ary ny filoham-pirenena sy ny ramatoa profesora izay miteny amin'ny tele isan'andro hoe tsy tokony mbola hisioka isika satria tsy mbola tafavoaky ny ala. Na izany aza dia midika zavatra be dia be ny déconfinement partiel satria manomboka efa afaka mamonjy ny asa aman-draharaha ny tsirairay na dia mbola amin'ny ampahany ihany aza. Manomboka efa azo lazaina hoe voafehy kely ihany izany angamba ny aretina Covid-19 enganie. Ary eo ihany koa dia efa manomboka afaka miangona isika. Satria amin'izao andro izao dia misy fiangonana sasatsasany izay efa manokatra ny fiangonana izany miaraka amin'ireo fepetra isan-karazany apetraky ny fanjakana izany. Fa eo ny fanontaniana apetratsika hoe inona moa izany ny tena antony mamaika an'ilay andeha hiangona. Inona mamaika andeha hiangona? Dia ny hamalitsika an'izay dia hijery tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7. Ny asan'ny apôstôly toko 7 dia mitantara ny Stefana izany. Izany hoe ny famaliany Stefana ny fihampangana azy izay nataony jiosy. Ka hamaliany an'io dia karazana toroteny nataony. Ary ny toroteny nataony Stefana dia fitantarana ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny Abrahama ka hatrany amin'ny Davida. Somary lava be ilay toroteny Stefana ary mahakamo antsika ny mamaky azy fa hijery ampahany amin'izany tsika. Araka ny voalazako teo hoe famaliana ny fihampangana azy io toroteny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 io dia hojerentsika izany manomboka amin'ny 1:9. Jerentsika aloha inavy ireo fihampanganany Stefana. Ny asan'ny apôstôly toko 9 manomboka amin'ny 1:11 ka hatramin'ny 4:10 no hojerentsika aloha. Nisy olona nomen'ireo vola mba hiteny hoe efa renay ny teny ratsy amin'ny Mosesy sy Andriamanitra io. Nandrisika ny olona sy ny loholona ary ny mpanorandalàna koa izy ireo dia nakeo amin'ny Stefana ka nisambotra azy sady nitondra azy eo amin'ny Sinedriona. Izy ireo dia nanangana vavolombelona mandainga izay nilaza hoe io lehilahy io dia tsy mitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna. Fa efa renay mihitsy izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia handravy ity fitoerana ity sy hanova ireo fomba izay natolotry Mosesy atsika. Izay zany ilay fihampangana. Raha jerentsika ilay chef d'accusation izay ny hampangana ny Stefana dia misy anankefatra izy reto. Voalohany ny 1:11 dia hoe miteny ratsy amin'ny Mosesy sy Andriamanitra. Izay zany ny roa voalohany. Ary ny roa faharoa dia ny 3:13 hoe io lehilahy io dia tsy mitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna. Tsy mitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna. Izay zany no hihampangana ny Stefana. Noho ny fotoana nefany dia ny ray amin'ireo ihany no jerentsika hoe ahoana ny fomba namaliany Stefana azy dia namaliany an'ilay hoe tsy mitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masina ity. Fitoerana masina moa izany dia ilay tempolo tao Jerosalema. Fantatsika fa ny jiosy dia nihevitra mihitsy fa tsisy azo atao hiaonana amin'Andriamanitra raha tsy ao Jerosalema ary ao amin'ny tempolo ihany. Zay ny jiosy. Ary zay ny nasarotiny azy rehefa mikitikitika an'io ny olona anankiray. Ka eto anangana ny vavolombelona mandainga mihitsy hampangany Stefana mba hahatonga ny olona rehetra ho rombotra sy hamono ny Stefana. Dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 amin'izay raha ny valitenin'ny Stefana dia amin'izay. Ny amin'ny 1:1 dia hoy ny mpisorona be hoe moa izany tokoa va? Any tokoa ve nataonao Stefana tena miteny ratsy ny ty fitoerana masina ty tokoa ve ianao? Dia hoy Stefana, mihainory rahalahy sy ianareo ray.
Andriamanitra ny voninahitra ny seho tamin'ny Abrahama razantsika raha tamin'ny Mesopotamia izy fony tsy mbola nonona tany arana ka nyteny taminy hoe mialahy amin'ny taninao sy ny havanao ka mandehana ho any amin'ny tany izay asehoko anao. Dia niala tamin'ny tany Kaldeana izy ka nonona tany arana. Ary rehefa maty ny rainy dia nafindra an'Andriamanitra niala teo hankaty amin'ny tany izay honenanareo ankehitriny izy. Eto zany ny anombohan'ny Stefana ny amin'ny resaka ny Abrahama izy. I Abrahama izay azo lazaina hoe razambe ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, ray ny mpino ozy izy tsika. Zay ny natonga ny Stefana ny teny hoe i Abrahama razantsika eto. Fa i Abrahama re anie raha nyresahan'Andriamanitra voalohany, tenenin'Andriamanitra voalohany araka ny filazan'ny Stefana dia tamin'izy tany Mesopotamia fony tsy mbola nonona tany arany. Zany hoe tany oran'ny Kaldeana zany izay toerana feno fanompoan-tsampy. Kanefa dia tsy nahasakana an'Andriamanitra, tsy hiaona tamin'ny Abrahama izany toerana izany. Ary tsy nahasakana an'Andriamanitra nanome teny fikasana ho an'i Abrahama, omeko anao ny tany izay ho atoroko anao, dia ity tany izay honenanareo ankehitriny ity ozy izy, ilay tany Kanana, ilay misy an'i Jerosalema izay misy azy ireo amin'izao fotoana izao zany. Dia efa tany dia efa naseho an'i Stefana sady hoe tsy voafehitra ny toerana ny fiaonana amin'Andriamanitra. Raha toy izantsika izy amin'ny andininy 9 dia izao lazainy hoe nomen'Andriamanitra azy koa ny fanekenany amin'ny famorana. Dia niteraka ny Isaka i Abrahama ka namora azy tamin'ny andro 9, ary Isaka dia niteraka ny Jakoba, i Jakoba dia niteraka ny patriarka 12 lahy. Eto koa dia mampiseho ilay fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izay nisy ny famantarana ny amin'izany dia ny famorana. Ary nahitana ny fankatoavan'Andriamanitra n'io famantarana io zany dia namorany any Isaka. Eto anefa raha mijery ny tamin'izany tsika dia izao hoe tsy mbola nisy tempoly tamin'izany fotoana izany, ary tsy mbola azony Abrahama akory ny Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Kanefa tsy nahasakana azy hankatohan'Andriamanitra zany, ary izay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, ilay fankatoavana, fa tsy ilay fitoerana masina akory. 9. Ary ny patriarka dia nialona ny Josefa ka nivarotra azy ho any Ejipta. Nefa nomba azy Andriamanitra ka nahafaka azy tamin'ny fahoriany rehetra, sady nanome azy fahasoavana sy fahendrena teo imason'ny Farao mpanjakan'i Ejipta, ary nanendry azy ho mpanapaka tany Ejipta sy tao andapany manontolo. Zay zany nisy i Abrahama tany amin'ny oran'ny Kaldeana, fa eto indray tany Ejipta. Rehefa namidy ho andevy tany Ejipta i Josefa dia nomba azy Andriamanitra ozy izy. Nefa nomba azy Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra zany dia afaka miaraka amin'ny Josefa foana na dia nentina ho andevy tany Ejipta ary izy. Ary noho izay fomban'Andriamanitra izay ka nanomezan'Andriamanitra azy fahasoavana sy fahendrena, dia tonga Prime Ministre ny Egyptiana i Josefa. Zay zany mazava-dehibe ny fitahian'Andriamanitra, dia afaka manaraka antsika foana naiza na tsy eo amin'ny fitoerana masina azy. Rehefa avy eo moa i Stefana dia niditra tamin'ny Mosesy amin'izay zany. 7 noho ny afaka 30 taona dia nisy anjely niseho taminy tany efitry ny tendrombohitra Sinay tao anaty lelafo teo amin'ny roimemy. Noho nahita izany Mosesy dia gaga noho ny fahitana. Nefa noho nanantona andinika izy dia tonga ny feon'ny Tompo hoe izao no Andriamanitra ny razanao, dia Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Dia tora-kovitry Mosesy ka tsy sahy nandinika, ary hoy ny Tompo taminy, esory ny kapa amin'ny tongotrao fa masina io tany hijanonanao io. Eto indray zany toerana fahatelo izay niaonany Mosesy tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ity anjely ity, fa rehefa miteny ilay anjely dia ny Tompo Jehova mihitsy no miteny. Eto dia tany efitra any tendrombohitra Sinay zany, mbola tsy any amin'ny tany Kanana zany. Dia rehefa niseho tamin'ny Mosesy tamin'ny toeran'io Andriamanitra dia izao no lazainy hoe esory ny kapa amin'ny tongotrao fa masina io tany hijanonanao io. Ny dikan'izany zany dia izao, Andriamanitra tsy voafehiny fitoerana masina, tsy hoe eo amin'ny fitoerana masina ihany ny ahafahanao miaona amin'Andriamanitra, fa na aiza eto amin'izao tontolo izao ka
iaonanao amin'Andriamanitra de masina iny toerana iny zany amin'izay fotoan'izay. Jereo tsara fa afa-madikitsika le izy. Ny toerana iaona amin'Andriamanitra natao hoe toerana masina fa tsy hoe any amin'izay toerana iverintsika fitoerana masina ihany no azontsika iaonana amin'Andriamanitra. Zay no zavatra nasehon'ny Stefana momba ny tantarany Mosesy eto zany amaliana ny fiampangana izay nataony Jiosy aminy hoe miteny ratsy ny fitoerana masina izy. Ny 440 de miresaka momba ny taberna kely Stefana. Ny tranon'ilay vavolombelona de teo amin'ny razantsika tany efitra tahaka ny voatendrin'ilay niteny tamin'ny Mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany. Niraisy ny razantsika zany ka nentiny niditra niaraka tamin'i Josoa tao amin'ny tanin'ny firenena izay norohan'Andriamanitra hiala teo anoloan'ny razantsika hatramin'ny andron'ny Davida. Eto zany de asehon'Andriamanitra hoe lay taberna kely, le tranon'ilay vavolombelona, lay misy ny fiaran'ny fanekena. Ny vavolombelona moa zany de le didy folo napetraka tao anatin'ny fiaran'ny fanekena izy io. Dia io izy Stefana de sary endrik'ilay hitan'ny Mosesy naseho tamin'ny Mosesy tany an-danitra. Fa any lay tena izy. Fa sary endrika fotsiny anehoana ny fitoeran'Andriamanitra eo anivon'ny zanak'Israely tany anefitra. Zay zany no lazaina ny Stefana ary nambarany tao anatin'izay hoe ny fanapa-kevitra voalohany ho amin'ny fanaovana ny taberna kely de avy amin'Andriamanitra fa tsy avy tamin'ny Mosesy akory. Ary tsy maintsy nataon'ny Mosesy fanaraka tamin'ilay endriky ny tany an-danitra izany. Fa ankoatr'izay de izy io izy dia nentiny ndrazana nandehandeha tany anefitra nandritry ny 70 taona. Tsy nijanona tamin'ny toerana anankiray zany fa naiza nitarihany fanan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny andriafo sy ny andriahona ny zanak'Israely dia nanaraka azy teny foana lay fitoeran'Andriamanitra. Zay le sary le endrik'ilay any an-danitra de nanaraka azy fa tsy voajanona tamin'ny toerana iray izy io. Ary rehefa niditra tao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely de tsy Josoa akory nandroaka ny Kananita fa nilazainy tsara mihitsy hoe nentiny niditra niaraka tamin'ny Josoa tao amin'ny tanin'ny firenena izay norohan'Andriamanitra hiala teo anoloan'ny razantsika. De ny Kananita zany Andriamanitra no nandroaka azy fa tsy Josoa akory nalay fiaran'ny fanekena. Fa iny ne symbole fotsiny ihany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny farany de tonga aty amin'ny Davidtsika. 440 nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra Davida ka nangataka ahita toerana eo amin'ny tranon'i Jakoba. Toerana ho an'ny tranon'i Jakoba azafady. Fa i Solomona kosa no nanao trano ho azy. Ny avy indrindra nefa tsy nitoetra ao amin'izay natao tanan'olona araka ny lazain'ny mpaminany hoe ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeran-tongotro. Koa trano manahoana no ataonareo ao hoy ny Tompo ary manahoana ny ho toerana fitsaharako. Tsy ny tanako va nanao n'izao zavatra rehetra zao. Dia eto hitantsika ny tantaran'i Davida fa raha naniry mafy ary Davida hanao trano an'Andriamanitra de naverin'Andriamanitra ilay tantara teo aloha hoe zany eo izy tsy mbola nangataka nizaniza anao trano ahy. Zany hoe tsy nitoetra tamin'ny toerana anankiray hatramin'izay fa nandeha tamin'ny tranolay nivezivezy tany anefitra. Dia tsy navelany nanao trano moa i Davida fa izy nanao trano an'i Davida. Fa i Solomona indray no nanao trano an'Andriamanitra. I Solomona nanao ny tempoly. Kanefa rehefa nitokanana ny tempoly de nipetraka tsara ity teny amin'ny 470 izay niresahan'ny Stefana ity hoe Andriamanitra lay avo indrindra nge ka tsy nitoetra amin'izay natao tanan'olona. Tsy nitoetra amina trano izay namboariny olona na namboarina tsara sy atsaraina tahaka niny isak'izay mihetsika sy nakarosy marbre sy inona. Tsy mitoetra amin'izay natao tanan'olona Andriamanitra. Ary zany nilazainy vao vita mihitsy ny tempoly de efa nilazana tamin'ny Solomona izy ary zany no averiny Isaia eto amin'ny faran'ny bokiny hoe ny lanitra ane no seza fiandrianan'Andriamanitra. Lehibe ane zany Andriamanitra izany. Raha io abakabaka hitantsika io efa lehibe fa tsy io lay lanitra misy an'Andriamanitra. Lay seza fiandrianan'Andriamanitra fa lehibe lavitra zany ary ny tany de tsisy afa-tsy fitoeran-tongony. Ka trano anahoana moa no omby an'Andriamanitra amin'izany fotoana izany?
tsisy trano zay omby an'Andriamanitra fa matetika tiatsika hidina ao anatina trano Andriamanitra dia iny andalitsika volabe iny trano iny. Fa Andriamanitra tsy voidy ao anaty trano satria ny tanan'Andriamanitra nanao zao zavatra rehetra zao. Ka tsy mitoetra ao amin'ny zavaboary ary tsy isany zavaboary ary tsy mitoetra ao amin'ny zavaboary mihitsy Andriamanitra fa ivelany zavaboary izy ary manerana ny zavaboary rehetra izy satria izy nanao an'izany. Ka noho izany dia napetraky Stefanina tsara hoe tsy mitoetra amin'ny tempoly izay natao tanan'olona zany Andriamanitra. Fa naiza eonana aminy na tany Mesopotamia, na tany Egypta, na tany amin'ny tendrombohitra Sinay, na taiza dia afaka niona tamin'Andriamanitra daholo ireo mpanompondreo ary nahazo ny fitahian'Andriamanitra tamin'izany toerana misy azy izany. Dia rehefa narehan'izay moa ny Jiosy dia rombotra mafy mihitsiny. 4:7 ary noho nandre izany izy ireo dia lotika ny fony ka nihidy vazana taminy izy. Fa Stefanina feno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanetsy tadiny ka indray nirodana taminy dia nandroaka azy ho eny ivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anelan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Dia hitantsika etoko ihany koa zany fa i Stefanina izay ao anaty fahorena izay ao anatin'ny fitoraham-bato dia nahita rehefa feno ny fanahy masina dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Mampiseho hoe nahaiza tokoa. Naseho an'Andriamanitra tokoa hoe nahaiza dia momba ny zanany foana Andriamanitra fa tsy voatery amin'ny toerana anankiray. Dia navoaka teny ivelan'ny tanàna moa izy dia nitoraham-bato fa nilazainy eo dia hoe nody mandry i Stefanina. Raha ataontsika miteny tsy nilazainy hoe maty fa nody mandry ozy izy. Misy dikan'izany satria mandry am-piadanana izy. Niaraka tamin'Andriamanitra mandrakizay amin'izay i Stefanina. Dia mampiseho zany hoe Andriamanitra dia miaraka amin'ny mpanompo foana nahaiza na roviana ary navelona na maty dia miaraka ary manome fiadanana ny mpanompo foana. Zay no nahatonga atsika teto isaky ny alahady feonantsika eto dia nambara foana hoe ny fibanjinana an' Jesosy Kristy dia manome fiadanana dia ao anatin'ny fahorinany ny aretina sy ny tsy fananam-bola aza isika. Rehefa niresaka tamin'ny vehivavy Samaritana ihany koa Jesosy Kristy ao amin'ny jaona 4 dia nanontany ilay vehivavy Samaritana amin'ny 20 hoe ny razanay dia mivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity. Ianareo anefa dia milaza fa ny Jerosalema ihany no tokony hivavahana. Eto zany fanontanianay vehivavy Samaritana dia hoe fa aiza marina ny tena misy an'Andriamanitra tokony hivavahana e. Ny Samaritana mantsy dia nanao tempoly tao Gerizima fa izy io dia niravahany irikanina faharoa teo anelanelan'ny taona 700 talohan'ny Jesosy Kristy. Satria ho an'ny Jiosy dia any Jerosalema ihany ny vavahana dia nametraka ilay vehivavy Samaritana hoe aiza eto amin'ity tendrombohitra ity sa any Jerosalema dia hoy Jesosy tamin'ny ravehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ray. Ianareo dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa dia mivavaka amin'izay fantatra satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana satria ny ray koa mitady mivavaka aminy no tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Nametraka tsara Jesosy Kristy eto hoe tsy miankina amin'ny toerana ny fafahana miaona amin'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny toerana na io Jerosalema na any Gerizima na any am-piangonana na aiza fa amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Satria Andriamanitra dia fanahy dia tsy maintsy amin'ny fanahy ihany koa no hivavahana aminy. Ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny fahamarinana, mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana ary tsy maintsy
misy an'ilay Jesosy Kristy mpanalalana satria tsy misy mankany amin'ray raha tsy amin'ny alalany Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zay le hoe mivavaka amin'Andriamanitra mifanahy sy ny fahamarinana, tsy miankina amin'ny toerana ho ahafahana miaona amin'Andriamanitra zany fa na aiza na aiza. Noho izany dia zay no tiako ampaherezana antsika hoe tsy haiko na efa niangona tany am-piangonana ianao na tsy niangona, fa ny fakanesana any am-piangonana dia fiangonana fa tsy hoe any am-piangonana vao mivavaka. Fa maro no miteny zany hoe zay tsy mivavaka, zay efa 5 herinandro zay tsy mivavaka ka dia maina ny fanahinay. Tsy tompoko, tsy zany. Fatao inona fiangonana? Dia ny fiangonana araka ny lazain'ny Lioka ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2-2 vao nandray ny fanahy masina ny mpino dia mitsangana ny fiangonana voalohany dia zao no lazainy azy hoe ireto ilay ataon'ny fiangonana. Ary izy ireo izy dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana ary ny famakiana ny mofo sy ny fivavahana. Izy ireo dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana. Zay no ilana ny fiangonana. Zavatra anankiefatra lazainy eto. Amin'ireo efatra ireo nefany ny voalohany sy ny farany ilay tenin'Andriamanitra dia ilaina tokoa zany any am-piangonana no mandre izany any am-piangonana. Tena ilaina izany. Kanefa raha tsy afaka manao izany tsika noho ny fibohana dia mahita tenin'Andriamanitra betsaka tsika eto amin'ny tambajotra serasera. Mahita tenin'Andriamanitra betsaka tsika amin'ny radio, na tsy laza afa-tsy ny isan-kalahady fotsiny ary. Eny amin'ny tele isan-karazany dia samy mamoaka toriteny sy fampaherezany ny mpitandrina sy ny mopera isan-karazany. Afaka mandre tenin'Andriamanitra isika na iza misy itsika. Ary na tsy izany koa ary dia manana ny baiboly eny am-penatanantsika tsika zay azontsika vakiana. Ankoatr'izay ny fivavahana ihany koa ilay ery amin'ny farany ery dia araka ny voalaza teo hoe tsy miankina amin'ny toerana io. Fa rehefa mifanahy sy ny fahamarinana na iza misy ianao dia afaka mideran'Andriamanitra ianao satria izany no ao anatin'ny fivavahana. Afaka misaotra an'Andriamanitra ianao, afaka mifona ianao tsy any am-piangonana ihany fa amin'ny fotoana rehetra tsapanao hoe nanao tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra dia afaka mifona amin'Andriamanitra ianao ary afaka mangataka aminy ianao na iza na roviana na roviana. Fa atao zany any am-piangonana fa izany dia azo atao na dia ao an-trano aza. Fa ireto anankiroa eo ampovoany reto kosa no tena ilanan'ny fiangonana izay manaika hoe tsy azontsika atao aloha zany ny toe-java-misy eto amin'ny firenena sy eto amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao dia ny fiombonana izany. Fa ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana zany dia io ilay fifandraisana mijidina. Any hoe fifandraisantsika amin'Andriamanitra, io ilay hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ny fonao rehetra, fanahinao rehetra, ny herinao rehetra. Io dia azontsika atao foana amin'ny fotoana rehetra na iza na roviana na roviana, na any am-piangonana na tsy any am-piangonana. Fa ny anankiroa eo ampovoany dia ny fiombonana izany. Ilay fiarahana samy kristianina, fanehoana fifankatiavana. Tsy le hoe miaraka tonga ao am-piangonana fotsiny dia tsy fantatra akory ny eo ankavananao sy ny eo ankavianao. Fa rehefa miteny pastera ara-baona eo akaikinao zay ianao vao miarahaba azy. Rehefa miteny pastera hoe lazao izy hoe tahiny Jesosy ianao zay ianao vao miteny aminy hoe tahiny Jesosy. Fa le fiombonana dia le fifankatiavan'ny mpirahalahy mihitsy. Antsoina amin'ny teny frantsay hoe communion fraternelle. Satria fantatrao, tianao ny mpiara-miangona aminao samy rahalahy sy anabavy eo amin'ny tompo dia terenao eo aminy. Fa amin'izao anie tampona vavy 50 ihany aho mielanelana raha metatra ny seza tsy afaka mifandray tanany ary tsy fantatra akory ny eo akaikinao. Dia izay no mamaika tsisy ilay fiombonana. Ary ny farany moa ny ilana ny fiangonana dia ny fanasan'ny tompo. Tsy resaka ny tombontsoa marobe izay azontsika amin'ny harena ny hevitra izany hoe fanasan'ny tompo izany satria tsy fotoana izany izao. Fa raha tsy any am-piangonana tsy azo atao zany. Na fikambanana ary any amin'ny fikambanana dia betsaka ny milaza hoe zay manana rahala sy anabavy zay
fantatra izy tianay fa tsy afaka manao fanasan'ny tompo ny fikambanana tompo. Fiangonana ihany no natao hanao an'izany. Ka ny fiombonana sy ny fanasan'ny tompo zany de le fifandraisan'ny mpirahalahy lay tiavana namanao tahaka ny tenanao, de le fifandraisana marindrano. Fa ny fitambaran'izy anankiroa reo no maneho an'ilay famantarana ny fanekena vaovao de ny amin'ny hazo fijaliana zany amin'izao fotoana. Zay no ilana ny fiangonana izy anankiefatra ireo. Ka raha tsy feno reo de tsisy ny mamaika ho amin'izany fa de miandrintsika aloha satria azo atao ny mamaky tenin'Andriamanitra sy mivavaka na aiza na roviana na roviana. Raha azontsika ny zavatra tiako ambara de tsy milaza zany hoe tsy ilaina ny fiangonana. Mifanohatra amin'izany no lazaiko hoe tena ilaina ny fiangonana ary tena zava-dehibe ny fiangonana raha feno ireo fepetra anankiefatra ireo. Raha feno ireo fepetra efatra ireo. Izaho de tsy pastera. Za de tsy mpampivavaka ary za de tsy mpitondra fivavahana fa za kristianina tsotra fa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana mampianatra ary de mampiatra an'izany na miangona na tsy miangona. Fa tahaka ny olona rehetra dia noho ny tsy fahafahana miangona noho ny fepetran'ny aretina, valanaretina Covid-19 de tsy afaka miangona ary tena mifoko ny ilazako fa malahelo ny rahalahy sy anabavy mpiray fiangonana amiko aho. Ela tsy nahita azy ireo. Malahelo ny rahalahy sy anabavy eo amin'ny tombo izay miaraka manao cellule d'étude biblique amiko aho. Malahelo ny rahalahy sy anabavy mpiaraka manao théologie amiko aho. Saingy leferina zany aloha satria araka voalazan'ny soratra masina de manaiky ny mpitondra. Satria ireo mpitondra ireo izy Paoly amin'ny Romana 13:12 dia mpanompon'Andriamanitra izay natao mitady izay hahasoa antsika hiaro antsika amin'ny aretina Covid-19 zany. Dia manaraka ny fepetra izay apetraky ny mpitondra hatrany na de malahelo ny rahalahy sy ny anabaviko aza. Fa ny tiako ambara fotsiny de zao hoe tsy any am-piangonana ihany. Tsy hoe rehefa mankany am-piangonana ianao de mivavaka fa rehefa tsy mankany am-piangonana ianao de tsy mivavaka, tsy tompoko. Na aiza na roviana de afaka mivavaka isika rehefa mifanahy sy ny fahamarinana izay misy an'i Jesosy Kristy izay mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Ary na aiza na roviana de afaka mandray ny tenin'Andriamanitra isika fa ny fiombonana sy ny fanasan'ny tompo de le ferintsika kely aroa na de azo atao ihany arao fiombonana amin'ny ny ataon'ny opérateur Telma, ny Airtel sy ny Orange raha hoe misy ny fihenam-bidy izay ataony ahafahan'ny olona mifandray amin'ny alalan'ireny, ny Facebook ahafahana mifandray ampino amin'ny alalan'ireny de ireny no araroantsika sy ataontsika ao anatin'izany zany. Fa raha mbola tsy afaka aloha zay dia le ferintsika ihany maharitra ihany tsika fa afaka mivavaka sy afaka maheno tenin'Andriamanitra foana tsika na roviana na aiza na aiza. Ary eto de miteny fa rehefa mivatanteraka ny fihibohana dia mijanona ihany koa ny fotoanantsika isan-kalahady. Tsy manao an'izany intsony satria ny zahay eo amin'ny gasy amaimbe dia mandrisika foana ny olona ho any amin'ny fiangonana, hiverina any amin'ny fiangonana, hijoro vavolombelona any amin'ny fiangonana misy azy tsirairay avy any satria tsy afaka hisitraka ny fiombonana mihitsy isika ary tsy afaka hisitraka ny harena lehibe asehon'ny fanasan'ny tompontsika raha tsy any am-piangonana. Dia samy mangataka amin'ny tompontsika mba hivahainga an'izay olan'izay de afaka eona soamantsara indray amin'ny rahalahy sy ny anabavy. Dia mirary soanao ny amin'izay naharetanao hatramin'ny farany. Amen.